zany a de le hoe fandraisan'ny prime ministre iona aminy zany reo tanora njainjay da moa zany tena matetika nyresahana de nisy le fanasana hoe tongava ty reo fikambanana tanora zay mijoro ara-dalàna de maro zany namaly ny antso nisy koa nateny hoe zay tsy ho avy de nanao ataontsika hoe fepetrany hoe avoay namanay fa raha zany zay tsy andray anjara fa ny tatitra avy eo anivon'ny primature aloha zany de hoe anjatony reo fikambanana tanora namaly ny antso zany fa de eo aneny dia efa laza moa zany teny ny primature hoe ataovy antsoratra ny ataontsika hoe vahaolana zany sy everiny tanora amin'ny hoe fampandrosoana zay aloha zany ny lafiny anankiray faharoa tsy mba misy hoe ameo zay ataonareo maomena toerana ka mety ao anatin'le atsora mety aza teneninao fantatr'olona angamba zany fa ataovy antsoratra any sinisisa sinisisa fa mifanandrify am'izay sy mifandraiky am'izay fa resantsika eo ihany ny ataontsika hoe fionana niona tamin'ny tetsy amin'ny ministère andrarambahiny omaly tamin'ireo ataontsika hoe mpiara-miombony antoka na zavazavana sy ny resahana zany hoe prime ministre moa zany tarika any teo miaraka teo amin'ny ministre ny tanora ministre ny misahana ny fanavozana ministre ndrarambahiny mazava loatra ny amin'ny hoe anoanana nlay fanatanterahana nlay fandaranasa fanatanterahana ny politika akabeany fanjakany fanavozana ary tafiditra anatin'izany le hoe drafitra fanatanterahana nle fikaonandom-pirenena de tao anatin'le fikaonandom-pirenena moa zany eo anatin'ny oteboka anakara io le hoe aroso amin'ny volana me zany raha tokony any amin'ny volana jolay ihany no fanatanterahana an'izany ary ao anatin'le izy de hoe anavaotsika anatsaritsika anangana firenena vanitsika vozon'ny prime ministre zany ary manana toerana lehibe am'izany ny tanora sy de verimbery ro zany momba n'lay resaka tanora Constant Revelson de tsekelany moa zany raha pitsarana amin'ny me hoavitsy ela zany tety andro mikasika alizy fa amin'ny akapobeany zany hoe aroso nganeka fokotany ny fokon'olona ny enimbony zay foana nge raha firenena manko ny tokony any amin'ny fokon'olona manomboka any zany ny adefitra ka tsy tsara ve zany moa ka le tanora zany zao mampanontany hoe de inona moa zany le tanora le nanao kify kionando satria tamin'iny ny filohan'ny fanavozana ny republika nylaza tao anatrehany tamin'ny fivoriana teny Ivato tamin'ndray atalata tamin'ny tababolana iny amin'ny hoe nisy fahatarana le izy de zao zany le ho afanganina de io zany ngamba ny loha averina kely le teny vahiny zay hoe engany mba tsy hifangaro olo zany le hoe ny vitesse ny précipitation mba tsy hoe animba zavatra fa mba azahoana tena vokatra tsara amin'le andrasany rehetra misy eritreretina ka misy eritreretina ihany no hoe dodosana volana meny zavatra efa nampimana fomba na miaramila koa manko zany fomba na miaramila zany le mody avela mikenikeninnany ianao mikenikeninnany ianao de mandeha amin'ny tampoka ny zavatra tsy hay aloha fa de ho hitatsika eo mifandehany momba an'izay fa le fikaonando hatreto ohatran'ny fahitako azy mila asinatsindrom-peo ihany asinatsindrom-peo mihitsy ny resaka ny anjara asan'ny FFKM anatiny io mila asinatsindrom-peo be mihitsy tena mafy de mafy mihitsy ny antony tsy haiko aloha ny fandraisan'ny maro an'le hoe mitarika moa zany mitarika manao zay fampandehanana ny fikaonandom-pirenena fa zao zany le fikaonandom-pirenena le ministère d'État lasa ministère de fa nitenen'ny prime ministre iny hoe azahoana mikoatre azy akaiky zay mihitsy ny teny zany hoe azahoana mitatana sy manao tatsoroka azy zany akaiky fa zavatra mamenatra kely ihany fa ny zavatra mila soroana nge eto amintsika de hoe ho tenin'ny mpanjakana ho tenin'ny mpitondra ho tenin'ny député tenin'ny ministra ampidinina any amin'ny vahoaka le izy zay ve le fikaonando hoe fandiniana toroteny avy any ambony
sa fandraisana ny fanavozana tiany any manomboka any amin'ny fokon'olona ho atao. Zava-dehibe zay ary tokony fantoka amin'izay tsika rehetrarehetra, ary tena fanavozana isaky ny sokajiny rehetra sy isaky ny faritra. Zay no mivondrona miakatra ty amin'ny hoe firenena. Ka le resaka hoe arosy volana me de anakory moa fa ny olona moa teo efa hoe aiza ihany izy ty de mety mamaly an'izay le hoe volana me, fa de araka ny teninao teo hoe tsy aza fangaro no hoe kingakinga haingam-piasa sy ny hoe rotoroto zay tsy tsara fangaro ray. Ary le fahitako azy tena mila ray aman-dreny mihitsy. Betsaka mako zao ny kaparantso, betsaka ny ady na titsika na tsy titsika, betsaka ny ady toerana te hananika toerana mihevitra hoe kitapo latsaka tsy ponina fotsiny ty fahefam-panjakana eto Madagasikara ty. Ary betsaka koa ny miaro toerana, hitatsika reny tany Toliara manao kabary-poara reny. Ka le FFKM zany no mahasahana Madagasikara manontolo hatrany amina fokotany, tsisy fokotany tsy misy FFKM. Ary ny FFKM no afaka hanao arofanina tena arofanina hoe tsy ho tenin'ny mpanjakana ampidinina any amin'ny vahoaka ty fikeonandoam-pireneny tya, tsy ho tenina fikambanana itsy, tsy ho fanjakazakana atoko, fa tena feom-bahoaka no hiakatra avy any. Manao an'izay arofanina zay nge ny hitako raha izany tena ilana n'le FFKM, manao an'izay arofanina zay. Ary ny FFKM mara no afaka hampirisika ny olona madio fo, mba ho terem-panahy, hilaza hoe zao angeny nataotsika teo hatramin'izay, mahatonga n'le hoe repoblika voalohany, faharoa, fahatelo, andrindrindrindra le repoblika fahaefatra nivadika ho fitondrana Andriamanjaka. Lasa misy an'ity rehetrarehetra manjo atsika ankehitriny ity. Fa ny olona koa zao mety mijery Constant Ravelson hoe raha ny FFKM zany mangina moa izy satria hoe raha aman-dreny moa zany amin'ny ankapobeny de mangina raha ny FFKM zany zao hoe endrasan'ny olona ahoana tokoa moa zany amin'ny hoe fitantanana na fandrindrana ty fikeonantom-pirenena. Ny fiarahamonimpirenena no matetika ny matetika tato de ohatrany mieritreritra ihany ny olona hoe vahoana ary ty ohatrany mateti-piavy ty, fa zareo reto ve zany no mety akan'le toerana sa hoe ahoana misy mamandry tena le fiarahamonimpirenena zany ka. Teo aloha le fiarahamonimpirenena de tena fa tsapatsapa hoe te hiditra hitondra. Nisy an'izay aloha tarian'olo misy an'izay zay aloha zavatra ray zay. Fa akoatran'ny ataoko hoe mamandry tena de zao ny tokony ho anjara asan'ny fiarahamonimpirenena rehefa vita ny fikeonandoam-pirenena, de manao an'le mpiambina sy mpanara-maso hoe zao ve ny tenerana ny repoblika manko de tenerana, zao ve le tenerana ny fanaovana hatrany amin'ny fikeonandoam-pirenena. Ka raha ianao sady mpanao fikeonandoam-pirenena no ianao koa ny jery hoe zao ve mitenerana, mamandry tena ihany le ino ty le hoe fiarahamonina, le société civile zany mamandry tena ihany izy raha izay mamandry tena izy satria le asany le maizy azy rehefa aveo tsisy tsony ianao zany sady ianao ny mpanefy sy mpamolavola no ianao koa rehefa aveo no mitady anao kina moa de fifampitondrantsika amina tenerana ary amina safidim-bahoaka mazava tsara. Fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany ihany koa no somary manaitra ihany moa zany nanaitra ihany ary nefa tranga mety miseho ary le kabary mipotare am'le kabary-poara moa de milaza le hoe rariny raha misy mifofo de ohatrany gaga ihany ato am'le voambolony satria hoe nandalo ny sedra voatonona hatramin'le manao fampitana amin'ny zavatra nitranga tany Afrika Atsimo le hoe mandela ary moa le izy tao anatin'izy hoe mandela malagasy somary niteraka ady hevitra be sy fanehoan-kevitra samy hafa moa iny tranga anankiray tany iny de mifanindran-dalana amin'izy le hoe fifofona ny mpitondra amin'ny zao fotoana ka le Mandela raha isy fampitahana mety hatao amin'ny Nelson Mandela de rehefa aveo ity fitondrany ity ve ary indrindrindrindra ny kolonely Randrenirina Mikael avea
havita hitarika ny olobe eto amin'ny firenetsika hatrany amin'ny foloalindany zandary masiny sisa hisy anao fiaikena zany manko nisy tany Afrika Atsimo nisy fiaikena avy amin'le aloha teneniko hoe nanota avy amin'ireo nanota tamin'ny repoblika misy fiaikena ohatra avy amin'ny député le maro anisa teo aloha fiaikena hoe zao tokoa reny nataonaika lasa fanjakany Rajoelina ary lasa fanjakany Vatomanga ny teto hisy fiaikena ohatr'izay ve fa zay anisan'ny zavatra kely indrindra vitany Mandela sy Desmond Tutu ny veka ay veka ya Desmond Tutu anisy zava-dehibe vitan'izay hoe ny fampiaiky de lasa fady teto amin'ny firenena niverina amin'iny ntsony fa tsika ange zao le sarababem-baoka ange de mahita mbola misy solondra Vatomanga ihany atoko mbola misy mafia ihany sy ny sisa any ange tsika zao ka raha mahavita mampanao an'izay fiekena zay ny kolonely Renirina Mikael hoe misy fiekena eo amin'ny na reny zandary tapoky tapireneny reny arange ohatra hanome mba ohatra rahany hafa de manao fiekena hoe za de nanao an'izao tokoa ary de tena nampanjaka tsy refesy mandidy an-Rajoelina mihitsy noho ny fihetsika nataoko zay ange zay ny Mandela zay ary zay ny mampiavana zay ny zavatra karay mampiavana lefa nindraindrana olona ny fanoarana de mampianatra sy mampandroso ny fatakaran-javatra fanoarana ao ary ny fanoarana de misy votoatiny ao zay fiekena zay zay dingana voalohany amin'ny fampihevanana ka raha anavao ny repoblika ianao de le olona le nitapikitra sy nahatonga an'le repoblika ho lasa fanjakany Rajoelina reny no tokony tarianao hoe tsy fampifofo eto tsony fa mahatsapa fa za de nanana ny anjarako natonga an'io de aok'izay fa de fady eto amin'ny tanitsika ny mamerina zay nataoko zay ny an'ny FFKM manko miainga amin'le hoe fiekena de fivalozana ngamby izay de ny fahamarinana zay vao fievanana sarotra ny miavana tsy misy fiekena ny ambolohany ary ny FFKM ny afaka hitarika an'izay ary anampy ny kolonelitsika mba haka an'izay leso na azo raisina avy amin'ny Mandela zay noho izy fa ity fanindraindrana sy manemboka olona atao sampy velona ty raha eo amin'ny culture teny vazaha mihitsy ny ilazako azy zany hoe eo amin'le ataontsika malagasy hoe kolotsaina manana andraikitra goavana makadiry anatin'izany raha anao io ministeran'ny kolotsaina io raha anao de anjara ny mieritreritra anjarantsika rehetra mieritreritra momba an'izay resaka izay mifandrakely amin'izany ihany moa satria mikasika le fehikena de misy ny amin'ny lafiny ataontsika hoe ny fitsarana na ny tribunaly amin'ny kapobeny tsaratsina ataontsika hoe fanamarina kely any satria nitsaroko aloha zany zao rehefa efatra amin'ny 20 volana aprily ohatra zao Constant Ravelson satria ny faratany amin'izany any izy de manomboka nanembonemboka ny etsika ny tanora tamin'izany fotoana zany tany amin'ny 72 zany efa nanomboka nanemboka hitanitatra de tonga tany amin'ireny raharaha fisambosamborana moa fa nifasana tany hatrany anosy lava fa tsaroko eto fotsiny sendra mandalo le hoe 24 avril de ohatra matsiarotsiaro azany fotsiny eto zany hoe tena tamin'izany efa nanomboka nanembonemboka mihitsy ny raharaha le rosona amin'le hoe grève générale fa tena tiano resahana moa zany mikasika ny raharaha fitsarana na ny tribunaly eo ange zao fotoana nisy fisamborana isan-karazany nisy fisamborana isan-karazany
manao ny asany zay manao an'izay ho hitantsika ho ihany fa leny atramina tonisy frantsay ara efa za misy frantsay ara voasambotra momba an'io resahana be dehibe moa niparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy misy folo hoe ohatra mahatsiarotsatro nalaza be misy tamin'ny fotoanandro ta ohatra hoe tatsy Comore taty izy misy hoe barbouze tamin'izany fotoana tamin'ireny fotoana ireny Bob Denard tena champion zany taty amin'ny faritra misy atsika ty ka ny verina kely amin'le fitsarana fa rehefa avy eo tsika mety ho tafaresaka an'le frantsay ihany verina amin'le fitsarana zao no tena ilana zao fitondrana zao mampiseho miariary tanteraka mihitsy zavatra anankiroa voalohany ireto voasambotra reto tokony mazava tanteraka ny momba azy satria izay ny fanavoazana mazava tanteraka ny momba azy sy ny fiampangana azy sy ny fitsarana azy ary zao de efa miseho tokony efa miseho lany ny ezaka ho amin'izany hoe fahaleovantena ny fitsarana zany tsaroko fa tamin'ny nitabataba fahaleovantena ny fitsarana ihany tamin'ny fitondran'ny professeur Zafy Albert tezitra be professeur zao zala fahaleovantena fitsarana zao aza mpitsara reo ety ataoniko areo mahazo fahaleovantena eo zay ny tenin'ny professeur tamin'izany de samy mieritreritra tsika mpitsara zany syndikany mpitsara itsika tena tsika mihitsy no karazany misy tsy fitokisana momba n'le hoe mpitsara io tokoa no mbola miditra ihany amin'le hoe fitondran'Andriamanjaka ny fitsarana de anisan'le zanaka Jean-Paul zanaky mpitsara ry zanaky mpitsara ry atsy zanaky mpitsara itsy aro zanaky amin'ny sapana hafa koa misy an'izany any amin'ny zandary any amin'ny polisy any amin'ny miaramila any amin'ny fampianarana any amin'ny misy an'izany daholo iny zany zavatra ray sady efa mahatonga ny olona ina moa filazan'ny nepotisme filazan'ny vazahany iny ray iny fa roa manaraka zany rajonary mampianona ohatra somary namaly ny professeur Zafy na tsy niona sy tsy mifankahita ary izy da momba an'izany no sy rajonary mampianona andray hoe de samy mandeha amin'ny feo fieritreretany amin'ny conscience-ny de eo le conscience tsisy arofanina manko eo indrindrindrindra tsisy arofanina ary tsisy miaro amin'le baika avy any ambony le mpitsara ka eo mba azo ny fitsarana avoaka ve ampahafantarina ve hoe ahoana ny nahazahoany Rajoelina ny rotsaka hovidiana nahazahoany hoe malagasy izy zany ange anisan'ny zavatra tokony iseho tokony ampahalalana be sy maro hoe nisy zany tsika ange tsy mody akobokobonina any ny zavatra de rehefa avy eo miverina indray ka eo tsika zany no mipetraka rinany tenin'ny professeur Zafy rinany tenin'ny président Rajonary Mampianina nitany feom-bahoaka sy ny fitsaram-bahoaka momba ny fitsarana sy ny mpitsara tsy ho lany fotoana hiady hevitsika hoe rafitra ty ny olona sy ny feo fieritreretany ny toe-tsainy tsisy azo singaniny reo fa izy daholo ka tsara dian'izao rehefa ohatra hoe ataontsika manomboka volana meny ny fikaonantom-pirenena inona ny tematika momba ny fitsarana ny tematika de le hoe inona daholo zany ny lafik-hevitra tena ampiova sy anavao ny fitsarana de alefa hodinian'ny vahoaka any tenin'ny prime ministre ny hoe rehefa resaka ohatra zany hoe momba ny fitsarana de tsy hoe ny samy ao amin'ny fitsarana hoe ny mpitsara ny avocat sy ny anina ihany no hiady hevitra sy anao fikaonan-doha fa zay rehetra voakasika io de avelao zany ny tematika momba ny fitsarana voafaritra mazava tsara any amin'le tena manova zavatra manova ny fomba amin'ny fitsarana ary alefaso any amin'ny vahoaka ikeonan-dohan'ny vahoaka any anaraka dokam-barotra kely atsika de manohy fandarana orinjay ary mahery telo amby telopolo minitra ny amin'ny valo ora maraina omena ora ihany aloha ianao eo ampiandrasana ny antsona mary Constant Ravelson de
amperinasa aloha zany ny PDS eto Antananarivo renivohitra. Ny PDS no voatendra moa zany dia nialoavan'le hoe didina avoaka ny taon'ny filakevim-panjakana tamin'ny 7 marsa ny amin'ny hoe averina raha amin'ny fitinana zany dia averina foana le fifidianana tanterana tamin'ny 2024 dia averina ny fifidianana eto Antananarivo renivohitra. Dia tonga amin'ny fanendrena PDS tamin'ny herin'ny larobieriny moa zany izy nivoaka ary dia nandray ny asany tamin'ny talata teo zany ny PDS. Efa misy antony nefa aloha dia ho raisina ny antso miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba ny vahiny. Izahako ny fandinihako fotsiny resahako za manao analyse za tsy manohitra ny fandavozana, tsy manohitra zay mpitondra eo. Aga hoe lay mpitondra fanjakana farany tampony le fanjakana farany tampony le filohan'ny fandavozana ny repoblika tsy misoratra ao anaty constitution kanefa nomena mandaro taona ary mahazo ny fahefana feno mihitsy ny anana ny filohan'ny repoblika azy efa vitam-bahoaka fa le ambiny tsy anaty constitution tsy an'izany nefa ny farany tampony napetrakatsika amin'iny fa le ambiny ety dia ao anaty constitution daholo na ny assemblée na ny ACC na ny fahefany dia misoratra anaty constitution dia eo zany manahirana saika hoe sao dia mba ary monsieur le père ray mitakin'olona io hoe rehefa rafitra fanavozana ny repoblika ny lohany dia tokony rafitra fanavozana ny repoblika daholo manaraka ny hatrany amin'ny farany ihany fa tsy mbola hoe rafitry ny 4e repoblika ihany ny toeriarina ary averiko tsara zay rehefa rafitry ny fanavozana ny repoblika président de refondation de la république amin'ny farany ambony dia tokony hoe assemblée nationale de refondation de la république koa zany manaraka sénat de refondation de la république koa zany manaraka ACC de refondation de la république koa zany manaraka dia amin'izay izy mitohy zay ngambany amin'ny faharoa lay anao concertation zany tsy fantatro marina inona le thématique resahana fa raha nova lalam-panorenana antsika iny dia za mieritreritra ohatry zao hoe rahanao lalam-panorenana zany tompo tsy mila anaovana concertation zany ny andaniny ery fa miady mafy anaovana état fédéral miatsy mbola mitady hoe anao état unitaire zay ihany manko mifantatro typana république raha mbola état républicain dia zay roa ihany zay ny fantako hoe nazy manao état fédéral nazy manao état unitaire ao anatin'ny reroa reo nefany mbola misy régime mandray hoe régime présidentiel régime parlementaire régime semi présidentiel dia zany eritreritiko hoe asivy mivory any rangaro rehetrarehetra re samy manao anazy dia constitution vitany no ateriny any amin'ny fanjakana dia tonga dia élection constitutionnelle ny atao jelany noarahana fa ny manahirana anaty Facebook ety lasa fampidina foko ny hitako ao dia manahirana be ka tsy haiko zay ve le nanaovana analyse sa zavatra hafa le anaovana concertation nationale saotra tompo ny am'le hoe rehefa président ny refondation dia assemblée ny refondation azotsika atao nge zany tamin'ny heriny angamba nylazan'iny hoe natytsika natsitsika maimbo amin'ny olona le assemblée sy le député vokatry ny nataony hatramin'izay azotsika atao tsara no manao azy hoe nareo koa mba manao vara ho hitanay hoe assemblée de la refondation de la république teneno anay ahoana ny hevitrareo dia lazao zay tolokhevitrareo momba ny ohatra momba ny haute cour de justice ohatra momba ny ohatra hoe ny ahoana moa zany ny fahefany ny fisarahany fahefana eo aminareo mpanao lalàna sy eo amin'ny mpanatanteraka ka raha avoiny avao aminareo azonareo atao avy hatrany dia arahabasoa ilaina mbola atao any amin'ny constitution dia alefaso amin'ny concertation nationale fa mpamijoroanareo mba tena miavaka hoe izahay izao tsy kioto fetsy sy maka fotsiny ohatry ny hatramin'izay mpiarakomanato ihany mpitsikiombako-mbato ihany fa izahay izao dia tena de refondation de la république koa fanavozana ny république an'izay ny saininay sy zay ny andraisanay ny karama be tsy toko tsy foroana ameloman'ny malagasy anay hatramin'izao ahoana tahina kely efa misy antso voraisinary aloha miaraba tao isy midritroka allo manao ana salama toko miaraba tompoko salama le raharam-pirenena amin'izao fotoana zao ohatra mpanipaka ohatra vava no manoka ihany le zava-misy amin'izao fotoana zao satria antony de zao raha miandro ihany raha velona soforokony zany ny zava-misy hatramin'izao momba kay ihany raha vela sy ny mahakasikazy na mpananana na ny mpianakaviany na ny zava-misy ato amin'ny tanàna misy voapisika na ray ty anaovan'le fitarana fanendesy fa le zany kely nytolona atao amin'ny GZ atao azalama ketriny ary tena gefiana mafotsy eny
raha misy raha tokony hikarana azy zasy rehefa raha misy raha mavororo eo zasy kely reo zasy rehefa mba natoleransy amindreo reo mo-koloniel fa ampiasa azy eo mangina hoe inona mary raha tena zava misy fa mampilamaleta tanàna fa raha midena le zava misy atao anaty Facebook ato any efa mandeha dia mandeha ny adipoko ary tena maharisiriky da tena anao azy apetraka ao ny amin'iny dia fa ny okevitry ndea costara verso zay sy moa zany to mitovhevitra mihitsy raha raisika amin'ny akapobeany akapolenany da mpanaraka ny adhevitra ataonao eto amin'ny radio ty amako dia fahitako anao olona filtre to zany hoe olona manakevitra anao fa tsy fahasofantsakana mihitsy zay fahalalako anao dia avokanao foana ary tenenao foana le hoe tsy atao raharaha eo efa tsy mampitovhevitra amin'olo zany satria ny raharaha-pirenena raka tokony atoko politika mitondra azy zasy nao natokony raharaha natoko mihitsy raharaha-pirenena ka tsy juziko hevitra aminao azy ka fa zano mirahaso anao ihany fisotranao rahaso le hoe frustré anareo ho an'ny velany moa mijery raha ao amin'ny fitondram-panjakana zao de hoe de ao amin'ny fitondram-panjakana ika zao ny heviny sinsisa de zao ndray raha tsy anatina fa eo amin'le hoe raha natoko ahitsika kosy ny fitenenako teto tsy manao mifady atoko zany mihitsy fa hoy aho hoe fampanjakazakana antoko ary no lazaiko ary tamin'izany repoblika voalohany de fampanjakazakana ny PSD reo ny nanodidina n'le nahazo ny fahefana faratapony raha tianao amin'ny fitenitsika ankehitriny de reo ny mafiahany atramina mera kely PSD aria nanina ria kodaoda ria manjakazaka amin'ny mpampianatra amin'ny baiko zandary ohatra satria izy PSD de nandimby an'izany ny arema de nandimby ohatr'izany de io ny efa rany amin'ny mapara fomba fanjakazakany mapara io hitanao tsara angamba fa tamin'ny fifidianana Ramato député aria faritra angamba tany amin'ny atsimo antsinana tany angamba izy iny mibaiko sy maminga vinga chef Cisco hoe nahoana ny mpampianatra ny tsy nabaikoinao nasainao nandeha nanao fifidianana nanoana mapara zay le hoe fampanjakazakana antoko fampanjakazakana antoko zany kosa fitondran'Andriamanjaka zany fa tsy repoblika mihitsy ary tsy tenerano amin'ny firenena zany fa raha hoe ny olona hoe ny atoko no mitondra za koa ary tsy ohatray fa hoe olona ny fampiofana ary efa manana fiomanana efa tafahomana anatina antoko no mora mandray mora ahoana moa zany mora mahay fitondrana ny tany sy ny firenena age eo indrindra no mampatsiaro ana zavatra satria tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina de zay le hoe resaka fanjakazakana atoko zay mihitsy izy zany mety tao anatin'izay le lalatsaina fanjakazakana atoko satria novaina arakaraky ny zavatra napetipety le fitondrana teo aloha zay ny ato ny lalàna teny anivon'ny vondrom-baoka paritra eo averika izy nandeha zany zao tany amin'ny fito ambin'ny folo sy roa arivo de hoe zay lohalista tamin'izao fotoana zany rehefa fidina teny amin'ny ben'ny tanàna de raha tsy lany zany le lohalista iny de lasa mpanolotsaina izy zany rehefa avy eo de tao zany de nandeha de lasa koforoka tao zany satria samy lasa ohatrany hoe ny ombala tsy roa ambala raha amin'ny teny malagasy de avao de nikitihana indray le lalàna hoe misaraka indray dia zay mirotsaka ben'ny tanàna lista hafa zay mirotsaka ho mpanolotsaina lista hafa de lista roa samy hafa no fidina dia misy nandrotsaka lista nandrotsaka mpanolotsaina fotsiny fa tsy nanana ben'ny tanàna de zay indray zany teo de rehefa avy eo indray novaina indray le ohatrany tamin'le farany teo moa zany de hoe lista miaraka indray ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina dia rehefa tsy lany zany le tete de lista de efa tsy lany moa zany izy eo anatin'le izy mazava loatra de io zany le zavatra mitranga amin'izao fotoana zao de ohatran'izay koa resaka fanendrena délégation manokana hoe tsy ampy ny isan'ny zay moa zany lazany hoe tsy ampy ny isan'ireo vita fefana manokana amin'ny fitandraram-panjakana ka dia afaka atao sivily ny filohan'ny délégation tamin'ny andron'ny fitondran'ny Andry Rajoelina
Michel daholo Tamin'ny andro nitrangany Rajoelina zany io. karazana fanovaovana lalàna zany de raha nainga tany amin'le 2014 020 zany de tonga hatraty amin'ny 2024 002 raha ny lalàna ny feny votraboaka paritra Mpanjakazakana ny atoko zay zao ny amin'le fitondranan'ny faritra otrony commune ialany fotsiny zao le hoe olona voasedra ary niofana momba ny fitondrana ny lafitany ny administrateur civil zany no tokony ho PDS de foanany Rajoelina iny satria aizara ny anaovany ny tsy maty manotany sy ny mpanao kolokolony sy ny sisa raha tsy do raisina aloha ianao miaraba tompoko manao any miarabe ohatrany hoe vongo nefa mba tsara nye misy conspiration iny toko tamano lafitelony bolo fandraky ny sakarazany ndreky tena bi tsara misy amin'ny zavatra ataony Rajoelina tomony zao to ny bastulara fankesiteny ekeo nefa lekeny Rajoelina arasina de misy zavatra vaovao ataon'le fitondrana fa de ny Rajoelina fotsiny ny atao de zany tena sanany zay de farefa tsiseseka zany forongo zany fa manaraka zany mba resaka reny amle constitution maniera publiciste no fazany resaka iny extra de natondra tiraka tamin'ny bokomena sisy miaraka nivotra bokomena sy izy ary ny constitution zay koa zany fitondrana de fédéraliste etiany ralamy izy zany de lamby fédéraliste etiny lamby anakireo de bola amizay tisy manafova sady mitondra le présidence izy zany mitondra le bokony de sangateviny zay no mampeteny zava para hoe raisiko ampy eny ary misaotranao misaotra le teo alohanao koa mako de nresaka le constitution sy ny fomba everany hitondrana azy le fikaonandoha moa de hoe fikaonandoha pirenena ka alao hiteny daholo ihany momba an'izay everiny hoe fifampitondrantsika eto Madagasikara eto fifampitondrantsika any amin'ny faritra fifampitondrantsika any amin'ny commune fa arakaraky ny veritsika hoe fifampitondrantsika any amin'ny faritra zany hoe le fahefana isaky ny faritra ange mety mampiova ny fandaminana ny atraty atapony io tsy aingatsika amin'ny teny prantsay hoe fédéral le inona fa amboaritsika amin'le verantsika malagasy azy aloha avy eo manampahaizana mandrafitra avy amin'iny fa manjary fikaonan'le mihevitra hoe manandoha eto amin'ny firenena raha tsy zay fikaonan'le lohan'ny firenena fotsiny ny any ambony latabatra any manao fa le etaetanisaka ny faritra tsika manko manao hoe efa andeha adipoko zao ie rehefa ohatra hoe ho adomboka avaty ambony foana ihany ny fomba fifampitondrana amin'ny faritra rehetrarehetra de azagaky tsika rehefa ohatra zay aty ambony aty voatsikera foana noho ny amin'ny fokony eviny fa ny resaky tsika de zava-dehibe mihitsy ary ao anaty sosokevitro anankiray zany fa ny androany aloha efa tena satria dodina hoe amin'ny volana me manomboka le fikaonandoha momba n'io constitution io koa zany momba ny lalam-panorenana ary asiko tsindrim-peo manokana hoe ary momba indrindrindrindra momba ny fifampitondrana amin'ny faritra décentralisation de alao koa hisy ko tena tematika zany hoe alao hisy loha hevitra mazava tsara edikevitra anaovana fikaonandoha isaky ny faritra hatrany amin'ny fokotany mihitsy momba an'izay momba inona tytsika hiditra amin'ny fahefana isam-paritra iny tena manovatra ty atapony iny mako ary na ny fomba hitondrana fifidianana eto amintsika ara miova hoe miainga avany amin'ny fokotany sa milatsaka avany ambony daoary raisina ny tsy manaraka miaraba tompo nanahoana sarosarotra ny fifandraisana daoary efa misy antsy vonina hafandray ary miaraba tompoko salama allo eny ary ya faly miaraba ny arahaba tompoko radio faly miarabanao misy salama tompoko
tetsy amin'rany any izay ny le izy fikanandro zany tsy hoe ahoanina kategoriana olona anankiray zay teanao tady lalana tokana aloha de bangona ao am'izay le izy fa ny any mametraka fanontaniana ahoana moa ny fomba fikarakarana fiantsoana an'le olona hamonjy ny fikanandro izy ao antsoina isaky ny fokotany ve izay ve ny tena raha tena izy izay no tamin'le fikanandroan'ny tanora teo manko be mihitsy ny menimena société civile ny menimena ny fefika menimena ny tsisy tsy menimena hoe iza dahoana ny fomba nitsona tsisy olona aty aminay mihitsy misy be ny tanàna ny vahiny teny koa tsisy olona avy any amin'ny tanàna farisahidiny be ny tanàna izy ary zany reo olona atao amin'ireo tanora reny atrona atao le savaranandro engane mba isy valiny ao amin'ny primature androany zay fa zay mihitsy le izy tena tsy mangarahara ohatran'izay ka tsy namany miazakazaka ao ambany fanjina hiany isika raha ohatra ka ohatran'izay satria lasa lala tokana hevitra tokana ho an'ny olona de azo fa ho an'ny azo fitondrana ny katsakatsaka an'izay ao aoriana ao zay le zavatra tena ohatrany hafahafa ty zavatra ty tokony mangarahara sy mipetraka aloha tena hoe miafefika emana izy na société civile ka mba nikarakara mihitsy raha ho akinina amina ministera anankiray ny ministera ny fanavozana no nanao anazy ohatrany mandeha ila ihany isany hevitra zay le matora mandeha ila mihitsy ka fa ny mahatonga le mangarahara nge raha tena hanao de miainga amin'ny isapokon'olona isapokotany de ao no misy lohevitra momba ny tanora ao no misy lohevitra momba ny lampanrenana lohevitra momba ny fitsarana sy ny sisa ao anatin'izay arak'izay takatry ny olona ao amin'ny fokotany io zay tsisy afaka miteny tsony hoe tsy tanora avany aminay io na ahoana io fa le natao hatramin'izao nge tsy maninona nge ohatra ny karazana hoe fanaitairana hevitra fotsiny fa za zao miandry hatramin'izao hoe mba misy ve tematika zany hoe mba misy ve le lafokevitra tena misongadina hoe tena tokony akana ny hevitra ny fikonan-doha satria miresaka an'izany ianao zao somary miverina ambolona tabatra indray mikasika an'ireo arenakibon'ny tany ohatran'ny hoe nandefany lizy moa teo anivon'ny fitondram-panjakana taorian'le diany tany Malabo tany tany Centrafrika de le nandeha tany filovana vozana le hoe nijery le famokarana solika sy ny sisa satria zareo manana an'izany de rehefa tonga taty le tany amin'ny farany herinandro tary zany le tany Tuliara de nisy an'le aeroplanina anankitelo tonga anao fitsiriana aeroplanina amin'le orinasa atao hoe Bravura anao fitsiriana andreo hoe toerana mety misy azo arenakibon'ny tany eto Madagasikara de nana fanazavana moa zany misy ny arenakibon'ny tany amin'ny hoe lay angony raikitra na ny donné ananatsika hatramin'izay de ohatrany ambangovangony fotsiny ihany de nisy le fanomezana andreo taratasy fanomezan-dalana ny orinasa anao fitrandahana karazany hoe document na papier administratif fotsiny nefa tsy fantatro amin'le toerana na misy na tsisy fa am'izao zany hoe mifamadika am'izay le atao hoe rehefa azo ny angony raikitra avy amin'reto sidina ataon'reto roplanina n'le orinasa Bravura reto dia fantatra zany hoe amin'ity toerana ity de misy volamena ka raha ohatra zany mahazo an'le taratasy fahazon-dalana anao an'le hoe permis d'exploitation na tsy haiko zay aneo zany efa tsy mety efa tsy exploration tsony zany satria efa vitan'reto ny exploration de efa fantatra zany hoe ato le toerana nanaovana lisy de miverina izy de miverina hatrany amin'ny varamadasy ny mpanohitra an'izany sy mipomba an'izany moa ny raharaha ankehitriny de zay le hoe atao ahoana ny amin'reto arenakibontanitsika reto mety any anatin'ny fikonan-doha hoe zany no resahany satria mako zao le izy le hoe anay io raha ho an'le hoe mpivoy an'le rafitra hoe aloha zay no hitadina ny faritra misy anay de atao ahoana lizy ady hevitra be mety tsy ho vita mihitsy io ary mampifanolana be ady hatrany any amin'ny firenena sasany any ampitan-dranomasina any io resaka arenakibon'ny tany sy ny fitrandrahana sy ny ataontsika hoe orinasa zay mety hitrandraka lisy ahoana donc raha sinzy lofa mety hotoizana kely iny arenakibon'ny tany iny rehefa aveo miaraba tompo allo eny ary salama tompoko araba tena misavitako antany adindrany soka izy kiso hoe mimbako manana ihany de eritreritao hoe inona misy le lafokevitra tokony hoentiny mipetraka any ambany rehetrarehetra any zany mba ingande atevitra ho aty am'ty hoe concertation nationale aty amin'ny botombe iarahana aty zany fa ohatrany hoe ny zavatra misy de le hoe adreny le teneninao zany marina hoe eo fanavozana ikena zany
mety moanany io fa tena tokony mba handeha am'izay tena tokony ho izy keo le izy satria raha hoe atomboka zany zao le concertation nationale dia la fikevitra ohatry ny ahoana ary zany oetrana miainga tokony hazavy zany ary zany tokony isin'le hoe naninona moa tsy ina le président tany fazy mbola hoe rehefa mitsangana an'izay le république fahadimy zay vao mpidina le président fokontany nefa tokony izao zany dia efa tokony hipetraka any am-fokontany mba hampamafy mandidy amin'ny vahoaka mihitsy amin'ny zavatra tiany ho lazaina rehetra ka amin'izany mafana manangona ny hevitrany hoe anambarana azy hoe ireto zany no fanakaikaiky amin'ny tinony rehetra atao dia ohatr'izany zany no tokony fa zao zany ohatrany hoe mizotra mandeha makaiky izy io zavatra anankiray teny hoe mibrita voateva fotsiny zao le hoe resaka aeroplane na mantatran'ny Madagasikara amin'ny arenananandrety tena zany zavatra efa miendrika zavatra hafa mihitsy indray zany raha pitsy sy ravaka pitsy raha hoatika mpanao politika tompo dia efa zavatra hafa mipetraka zany raha pitsy sy ravaka marina no mety tsara ny fahalalan'ny aren'ny Madagasikara fa eo anatin'ireo voanjo sy ny karazany anahirana zany zavatra zany ka misy zavatra tokony tena jerena fa tsy lasa any amin'ny teady reny ty jereo ny ministera hoe kolotsaina sy ny filazava olona atao hoe ministra enao reny teny teny ataonao misy lelaka amin'le manjaka teny tsy voahevitra mbola afaka manohy ianao rehefa avy ao efa nisy fanamarena any mikasika an'iny resaka hoe tena asany tokony amin'le hoe ministera resaka kolotsaina teo efa ny voaresaka kely any iny fa ny amin'le hoe savoritaka be ohatran'le zavatra misy amin'izao fotoana zao le savoritaka be hoe le ohatran'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao tsy gagana satria izy ty efa tonga amina ady mihitsy mifofoaina ny sasany mifanagadra ny sasany efa zay aloha ny zavatra misy le eo indrindra no netrikitrihana hoe tokony fantoka tanteraka amin'le fanavozana ny repoblika isika fa tsy any amin'ny fait divers isika amin'ity top radio ty nge efa matoana ntsika ny raha jerena hoe 2025 tsika nanomboka ary tany aloha elan'izany septambra zany no nanomboka mifantoka amin'ny resaka hoe repoblika mifantoka amin'ny resaka hoe mila fanovana de mba engaviana ty aloha hifantoka amin'izay foana le vahoaka aloha hifantoka amin'izay ny le lazain'le mpiainy teo hoe mifanaritaka ohatry ny adyreny kisoa aloha hifanaritaka any adyrembo izy miadyrembo fa le fanavaozana fa io ady rehetrarehetra io no iainantsika mandavataona mandritry ny taona maro rehefa tsy tafafantoka amin'le fanavaozana tsika zany hoe any fikaonandoam-pirenena zany aloha zao daoary efa misy antso vonina da ampidiritsika izy ary miarabe salama tompo teny allo eny ary oui efa teo afa miverina am'le concertation ihany za zany mafisiko ny hevitro hoe raha resaka lalam-panorenana tsy tokony anaovana concertation nationale zany fa samy manao ny anazy ihany zay tianao état fédéré tany unitaire na resaka mpanjaka sy inona samy manao de atolotra ho laniny vaoka sy tsy maintsy laniny iny fa amiko raha ohatra hoe anaovana concertation de hoe ahoana momba fifidianana ahoana momba nyty resaka fananantany ty fa za zao gaga misy fiviny party isaky ny fanahy hoe fananantany fa tsy fantatro hoe natsona ve le olona victime tamin'ny ady tany za tompo koa de nisany victime amin'ny ady tany raiky amby folo taona fa de varina mihitsy monsieur Constant olona maty tany 1929 no avy tany miady aminay taratasy fandovana ty amin'ny 2015 efa presque 100 taona zany le olona mavita fandovana zala resinay ihany izy makany amin'ny domaine ianao 2019 zay mbola mahasifika situation juridique an-tany ary lazainy fa tao anaty boky ny nakanan'io 2021 rovotra ny boky iza zany nandrovotra ny boky noany voalavo tao ary presque ny misy ady tany de rovotra daholo ny boky iza mandrovotra ny boky ipiasan'ny domainenao ange manao an'izany malaza mihitsy hoe mpiasan'ny domaine de faharoa amin'ny fanaovana kolokolo eto Madagasikara fa rehefa mivory zareo to zareo domaine stopo any hitako any resana tamin'ny hoe tanin'ny colon raha mbola misy tanina colon eto de mbola tsy maleo tena zany Madagasikara
fa mbola misy taninakolo zany mbola tany kolonialy dika zany am ka inona kay tsy anaovana fanjakana hoe foana daholo ny titre kolo rehetrarehetra aloha satria tsika tany malio tena fa le fivoriana tsy hainao manao inona za raha ohatra anaovana concertation ny rafim-pampianarana io mila anaovana concertation resahana taminao hoe corruption de za mametraka hoe ka le olona manao corruption za mbola tsy nahino izy nigadranao corruption hatramin'izao a ka le olona manao corruption nge tsy miasa aminazy akory le lalàna misy fa tsy ampiarinako izao misy constatation keto Madagasikara arakaraky ny akely ny alatra nataonao no mampikatra anao fa miakatra ambony ny alatra nataonao ianao tsy migadra zay ny constatation hitako mangalatra koa ianao migadra telo volana fa ny mangalatra amina miliary tsy migadra misy fotoana tompoko doara fanamarian'ny olona zany amin'ity resaka tokony isin'ny teny hoe adihevitra lalina amin'le hoe anova inona marina tsika vao resaka teo moa zao momba ny tany fandresantsika kely teo ihany a momba ny amin'ny arena ekibon'ny tany makasika ny tany daholo zany rehetrarehetra zany ahoana ndao aloha raisina anao miaraba tompoko allo miverina kely vatetsy aminano momba le resaka fiara manidina sy le arena kibon'ny tany eny ny arena kibon'ny tany any natongotran-drany fa le izy raha tena maiky ary tsika nanona be ohatsy ninona ro a tsy afaka atao manaikitra omby mitsangana le izy lasa lobe dia am'izao fitena fotoanany hoe am'izao fanarenana an'izao republika zao izy fanavozana zao fanavozana fotoanany hoe zao ijerenana tsy aloha hoe ny fifidianana sy ny lalam-pandrenana ny oentina mandeha manakojakoja an'izany mandeha mikarakara an'izany raha ohatra ka zay lanim-bahoaka eo no asena manao an'izany fa itsika lasa za tena miorokoditra mihitsy maheno an'le izy ro planina vahiny ve nandeha jery point stratégique sy ny zavatra misy amin'ny Madagasikara de fa etan'ny mody any aminy moa ny vokatra fikarohana rehetrako tena mampisangam-bola any le izy tena tsy ny hafahafa aloha io ary ny aéroport sy ny portsika fa ny Sina frantsay na toerana ny vahiny tratrana point stratégique atsika ohatran'ireny efa manahirana mieritseritra azy itsika lasa ohatran'ny lasa lobe ohatran'ny zavatra zao ny FFKM efa misitona manao teny fanairana koa ary tena marina le voalazany FFKM ny FFKM président FFKM zao miteny sisy voafidim-bahoaka teto fa tokony hoe manao ny expédition na firy courant no tokony masony zao fitondrany zao de mikarakara fifidianana sy ny kompiana andeha amparitra zay ny tokony atao fa lasa ohatrany lasa miazakazaka bitsy efa misadaveraka manoitsika rehefa aveo